Fa eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa no amaranantsika ny fampahalalam-baovao Mankalaza ny fahadimy amin'ny telopolo taona nijoroany ny sampana fivondronana laika ao amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Maro karazana ary ireo hetsika izay ho tanterahina mandritra ity taona 2024 ity hanamarihana izany tao Mankalazana izany. Fanadihadiana irahantsika amin'ny rotsiray kontinent sy mamy rasoana io. Araka ny tety androna rafitra ny komitin'ny fankalazana ny fahadimy amin'ny telopolo taona ny sampana fivondronana laika ao amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara sy ny birao izay miara-misalaha amin'izany fankalazana izany dia endrika mitovy no hanamarihana ny fankalazana amin'ity taona ity ka andro tokana ihany koa dia ny sabotsy izany. Atomboka ny faha 4 ny volana May ho avy izao araka izany ny fankalazana ka toerana 4 amin'ny faritany avaratra, andrefana, atsinanana ary atsimo no hanantanterahana azy. Ny zava-kendrena mandritra izao fankalazana Andriamanitra no mifady amin'ny telopolo taona izao dia azo fitinina arak'izay teny fanevo izay hoe hitombo amin'ny zavatra rehetra amin'izay loha dia Kristy dia azo fitinina amin'ny teboka 4 lehibe. Voalohany dia hoe fampitomboana sy fampivelarana sy fanamafisana orona ny finoany ny mpikambana eo anivon'izany sampana izany. Ny faharoa dia ny fampitomboana sy fanamafisana orona ihany koa ny asa fanompoana izay tanterahina eo anivon'izany sampana izany na eo anivon'ny foibe fitsekemy zany, eo anivon'ny sodapartany zany na indrindrindrindra eny anivon'ny fitandremana tsirairay avy. Ny zava-kendrena fahatelo dia fampitomboana sy fampivelarana ny ambaindain'ny sampana manerana ny sahany fitsekemy satria tsaroana zany fa anisan'ny sampana mbola vitsy indrindra any anivon'ny fitandremana izany sampana fivondronana laika izany dia ny fampitomboana isa ny sampana eny anivon'ny fitandremana samihafa atao anatin'ny fitsekemy sy ny sodapartany dia nisy zany tanjona ihany koa ho kendrena amin'izao fahadimy amin'ny telopolo taona izao. Ary ny farany dia ny fampitomboana sy fampivelarana hatrany ny firaisan-kina, firaisan-po, ny firaisan-tsaina eo anivon'ny mpikambana rehetra ao anatin'izany sampana fivondronana laika fitsekemy izany. Lohahevitra izay nentin'ny sampana fivondronana laika nanamarihana izany fahadimy amin'ny telopolo taonany izany moa dia ny hoe ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia i Kristy araka ny zavatra izay kendren'ny sampana. Isy ihany koa ny tsangam-bato izay apetraka ka isan'izany ny fanarenana sy fampitaovana ny toeram-pampianarana sy fanovana fikarohana razafin-drahety. Eo ihany koa ny famokarana ny annuaire izay mitantara ny mombamomba ny sampana fivondronana laika.